mpifaliana ry avana mararana zao tsika miara-miola am'izao andro sabotsy zao indray andro mentompo atsika azontsika manoloten'andriamanitra ka rehefa koa azontsika iomana miatrehana ny andro rapitso ho aminareo zay efa nahazo finoana soa tahaka ny anay amin'ny fahamarinan'i Jesosy Kristy Andriamanitsika sy mpamonjy ampitombona ho anareo ny fahasoavana sy ny fiadanana amin'ny fahalalana tsara n'Andriamanitra sy Jesosy tompontsika. Amen. Sabotsy 20 janoary 2020 manjena aloha hevitra hoe mahefa ny zavatra rehetra ny tompo. Andeha ry havana idera sy ankalazan'Andriamanitra isika. Jehovah Andriamanitra, ianao ny lofako, vonjeo amin'izay rehetra manenjika ahy ka afao. Amen. Ivavaka isika. Ry Jesosy tomponay io, misaotra anao zay fa miany fiainanay ianao, velonay ny zay. Koa misaotra anao izay amin'ny zavatra rehetra, mankalaza sy midera me voninahitra ilarinao masina. Tompo, mahatsiaro teny izay efa mpanota, koa mandoaliko io natrehanao, miaiky ho fahatsoanay, mamindrafo any mamela any elikay. Fa namasino midira mantsakaty anatinay amin'ny fianona ny teninao, naran'i Jesosy Kristy mpamonjy anay. Amen. Ny ofinainao antsika amin'ny telo avana malala dia hitanao amin'ny filazantsara araka ny Lioka. Lioka 7:20, ny 1:1 ka hatramin'ny 7:20, mivaky toy izao anaran'i Jesosy. Ary niakatra ho an'i Jerusalema Jesosy dia nandeha namaky an'i Samaria sy Galilea. Ary raha niditra tao amin'ny vohatra anankiray izy, dia nisy boka folo lany fanehina taminy, izay nijanona teny lavitra eny. Ary izy ireo niantso mafy nanao hoe, ry Jesosy Tompo, mamindrafo aminay. Ary raha hitany ireo dia hoy izy taminy, mandehana, misy eo amin'ny mpisorony. Ary rehefa lasa izy ireo dia nadio teny am-pandehanana. Ary anankiray tamin'ireo raha nahita fa sitrana izy, dia niverina ka nankalaza an'Andriamanitra tamin'ny feo mahery, sady niakohoka tamin'ny tongotra Jesosy ka nisaotra azy. Ary samaritany iny lehilahy iny. Dia namaly Jesosy ka nanao hoe, tsy voadio avokoa va izy folona, fa aiza ny sivy? Moa tsy misy hita niverina ame voninahitran'Andriamanitra fa tsy tia olona hafa fehiny ity ihany va?
ary hoy izy tamin'ny mitsangana mandehana, ny finoanao nefa navonjy ianao. Amen. Ray masino manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ry havana malala, ao aminao ny fiadanana ilay Jesosy Kristy, ilay tonga hitady ianao, hitady ny very, hitady ny olona rehetra ho aminy. Ho finanao antsika an'io ka andronetsika teo, Luka 7:9-10, tantara milaza nanadiovan'i Jesosy ny boka folo lahy. Inona ny sanda fanasitranan'i Jesosy? Ny finoana sy famindram-po. Zany ry havana. Zany ny sanda fanasitranan'i Jesosy, ny finoana sy ny famindram-pony. Tsy afaka ny fanerasera tamin'ny olona rehetra ny boka teo amin'ny fiarahamonina jiosy. Izany nahatonga ireto boky ireto nijanona lavitra an'i Jesosy, na nangataka famindram-po taminy sy hitalao aminy ho fangatana fanasitranana. Ny fangatana famindram-po dia endriky ny fangatana fiantrana sy fanasitrahana azy ireo. Nino izy ireo? Fa manana fahefana hasitrana azy Jesosy. Ny sanda fanasitrana Jesosy, fankatoavana ny teniny. Izay koa ry havana. Nanana fofeny famindram-po sy fiantrana izy ireo tokoa Jesosy, ka nanatanteraka avy hatrany ny fanasitranana azy ireo, ary ny teny hoe mandehana miseho any am-pisorona. Ny olona sitrana mantsy no mandeha miseho any am-pisorona araka ny lalàna. Nandeha araka ny teny Jesosy tokoa izy ireo, ary tena hita fanasana teny an-dalana. Ny fankatoavany teny Jesosy no manasitrana. Ny sanda fanasitranan'i Jesosy izao, ny fahaizana makasitraka an'Andriamanitra. Izany koa ry havana, fahaizana makasitraka an'Andriamanitra. Rehefa sitrana ireto boka dia ny iray ihany izay samaritana na tsy ary miverina tany amin'i Jesosy mankalaza an'Andriamanitra. Nanome tsiny iretsy ambiny Jesosy satria tsy nahinan'olo tena ho an'ny tompo. Tsy aiza ny hafaran'izy ireo fa ty samaritana ity kosa dia nahazo tsodrana avy tamin'i Jesosy mandehana, ny finoanao efa navonjy ianao. Ilaina tokoa ry havana mahay makasitraka amin'ny zavatra rehetra izay omeny tompo anao. Raisa ny saina izany ho voninahitr'Andriamanitra rehetra. Amen. Andeha hivavaka isika. Tompo, misaotra mo finaina nomenao izay nanehoana ny sanda fanasitranan'i Jesosy, dia ny finoana sy ny famindram-pony, ny fankatoavana ny teny ary ny fahaizana makasitraka. Tao io faharoa ny tenanay ho anao Tompo, amin'ny fiainana ny famonjena dia ny finoan'i Jesosy Kristy sy ny teninao Andriamanitra ho anay. Vavaka izay ho ny tompony anjara rehetra sy ny vahoaka an'Andriamanitra hiatrika fomba vahana rapitso, ho vonina tsara ary mba ny fiarovanao natanterahana izany. Tompo, mba ireo manana andraikitra amin'ny fitsaboana ka hositranina ireo marary. Ampireso ireo manamantsotoandro mareso ik'olona, ary vonjeo ireo mahatra sy sahirana, ary sy nijovy tany am-pikatrana. Tao io ny asa sy ny fihazakazanay amin'ny tiany io ity indray. Tompo, vango ny firenenay ka tsaboy sy arovy Jesosy, fa mila fanasitrananao izay hamonjy anay. Ny vavaka dia ataonay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ilay mpanavitra na ilay fantsangana tamatika velona mandrakizay, ary nampandrinay ny vavaka manao hoe: Ranay eo izay an-danitra, ho masina anie ny anaranao, ho tonga anie ny fanjakanao, atao anie ny sitraponao ety an-tany ho tahaky ny an-danitra. Meona an'io izy anona sahaza ao anay, ary mamela ny erikay tahaky ny namelanay izay meloka taminay, ary aza mitondra anay amin'ny fakapanahy, fa manafanay amin'ny ratsy, fanao ny fanjakana sy ny hery, ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Raisa finoana ry havana malala ny tsodrana tolotra anao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Engane Jesosy Kristy tompontsika sy ilay Andriamanitra raintsika izay efa tiantsika, ka miantsika fampinoana mandrakizay fanantenana tsara amin'ny alalan'ny fahasoavany, ampionana ny fonareo ary ampahery anareo anao izay tsara rehetra na amin'ny asa na amin'ny teny. Amen. Teo an'Andriamanitra rehetra ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen.